Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy adala Andriamanitra fa aza mimonomonona. Izay indray havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Any amin'ny jaona toko 9 isika no mahita an' Jesosy Kristy mampianatra ny amin'ny mahamofinaina azy. Dia ambarany eo manao hoe izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia amin'ny andininy fa 3:50 dia lazainy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Nampianatra an'izany izy ary ny tenany no nambarany ao anatin'izany. Dia rehefa henon'ny jiosy sy ilay mpianatra izany fampianaran'izany dia nimonomononareo loatra satria tsy azon'ilay izy. Any amin'ny andininy fa 2:70 dia nimonomonona tamin'i Jesosy ny jiosy. Andininy fa 3:70 dia nambaran'i Jesosy manao hoe aza mimonomonona ianareo. Tsy takatry ny olona izy satria hoe ahoana izany fampianaran'izany. Izany mihitsy ny ambarany ny andininy fa 70 maro tamin'ny mpianany ozy izy no nandre dia nanao hoe sarotro izany teny izany. Iza no mahaino izany. Izany hoe tsy azon'ny olona ilay izy. Satria raha maha olombelona zao dia hoe mihinana ny nofoko, lasa hivadika kanibale ane izany, misotro ny rako, hivadika vampira ane izany. Dia tena tsy azon'ny olona ilay izy. Ary izay tsy fahazahoan'ny olona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay dia mahatonga ny olona imonomonona. Ary ambaran'i Jesosy Kristy manao hoe fantany ny tao am-pony fa nimonomonona tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy tamin'ny manafotoana nareo va izay. Izany hoe fantatry ny tompo ireo le fimonomonona andreo olona reo. Le fimonomonona dia tsy inona fa le hoe tsy finoana, fanoherana, fikomiana, filazana mihitsy manao hoe izany koa ve dia manaovana resaka ambadika hoe tsisy tena fampianaran-diso ity. Tena tsy marina kosa nefa mihoatra ny fefy kosa izany. Inona koa ary izany zavatra teneniny izany fa tena efa hors sujet kosa izany zavatra resahana eto izany. Satria tsy azon'ireo olona ireo ilay zavatra izay tian'i Jesosy Kristy ambara. Dia tafotoana izany hoe tena tafalatsaka tanatina fahotana mihitsy. Ary ambarany eo amin'ny toerana eo manao hoe nihembotrareo. Hatramin'izany ozy izy dia maro tamin'ny mpianany no nihembotra ka tsy nandeha tamin'ny intsony. Niala tamin'i Jesosy Kristy mihitsy satria tsy zakan'ilay olona izany ilay fampianarana. Tsy azony mihitsy n'ilay izy. Ary eto ary havana dia te hitarika ny saintsika. Fa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny saintsika aseho an'Andriamanitra dia mbola tratra ny fahotana io kotsika ny amin'ny hoe tafotoana, mimenomenona, tezitra amin'Andriamanitra. Ary efa milaza mihitsy manao hoe tena efa sangy mihoatra ny lokosaran-kazo ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako izao. Tena tsy izy tsony kosaran-kazo zava-misy ataon'Andriamanitra amiko izao. Tena tsy mety kosaran-kazo zavatra amin'ny trano izao. Lasa manome tsiny an'Andriamanitra isika. Ary tena misy mihitsy ary ny olona manao hoe za tsy hivavaka intsony satria tena tsy mety amiko izao zavatra izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako izao. Izao ve ny zavatra mba ataon'Andriamanitra? Tsy azonao tsinona ilay fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy takatrao ilay zavatra izay aseho an'Andriamanitra dia izay no mahatonga antsika ho tafalatsaka anatin'ilay fatafitonana mimenomenona tahaka reto olona jiosy sy mpianatra manaradian'i Jesosy Kristy tompo reto. Mila hitandremana io ry havana. Tena mila hitandremana io. Ny tokony ataontsika dia izao. Raha misy ny zavatra eo amin'ny fiainanao na misy fampianarana izay henonao ka mety hoe tsy takatry ny sainao ilay izy dia izao fotsiny raiso amin'ny lafiny ara-panahy ilay izy. Fa izay no nahavoan'ireto olona reto. Satria tonga dia raisina amin'ny maharanofo be fotsiny ahoana izany ny tonga dia hinanana an'i Jesosy Kristy, ahoana ny sotroina ny rany. Zavatra tsy possible mihitsy izany. Fa raiso amin'ny lafiny ara-panahy ilay izy. Raha ny teny izy izao manao hoe raha vao ty tempolo ty ozy izy fa amin'ny andro atelona dia ho atsangako. Dia tsy ilay trano mihitsy ny tiantenenina amin'izany ozy ny tenin'Andriamanitra fa ny tenany. Izany hoe misy fampianarana maro be izay heviny ara-panahy no andraisana azy. Fa tsy tonga dia heviny ara-nofo be fotsiny fa raha voaraisintsika amin'ny ara-nofo be fotsiny ilay izy dia tena tongontsika dia sahirana. Miparitaka mihitsy satria tsy zakantsika ilay izy. Tsy azonao eritreretina amin'ny maha olombelona nanaovanao kajikajy amin'ny maha olombelona be tsotro izao fotsiny ny fampianaran'i Jesosy Kristy fa tena mila ny fanahin'Andriamanitra ianao. Ary izany nahatonga anazy iteny manao hoe ny teny izay nilazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana hoe zavatra ara-panahy. Ny zavatra resahako aminareo fa tsy tonga dia ara-nofo fa nofo tsy mahasoana inona na inona ozy izy. Ka mila mandray an'izy amin'ny lafiny ara-panahy tsika. Ny zavatra izay mitrango eo amin'ny fiainanao dia tadidio fa
fanefen'Andriamanitra anao zany, fitiavan'Andriamanitra anao zany, ary fanamboaran'Andriamanitra anao zany, antson'Andriamanitra zay ataony aminao zany. Ary tadio koa fa ny zavatra rehetra dia atao ny ara-iasa ahasoa zay tian'Andriamanitra. Rehefa mahay mijery ny zava-misy tahaka an'izany sika dia tsy tonga amin'ny fanomezantsiana n'Andriamanitra mihitsy. Fa rehefa jerevantsika amin'ilay maha olombelona izy hoe fa maninona n'izao no mitranga, nefa ohatran'izao no tokony ho izy. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao izy dia lasa tafotoana ianao. Tadio foana ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ny lalako tsy mba lalanareo ho Jehovah. Ary izay no nahadiso an'ireto olona reto, nahatonga azy ireo ny hembotra mihitsy. Aza jerevana amin'ilay fomba fijerin'olombelona ny zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainanao, fa raha izany dia ho tafotoana ianao, ho tezitra amin'Andriamanitra ianao. Fa jerevo amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra azy, amin'ilay ara-panahy izy, fa fitiavan'Andriamanitra io ary famonjen'Andriamanitra no ambadika io zavatra izay mitranga io, na dia tsy takatra ny sainao ara dia keo fotsiny fa misy famonjen'Andriamanitra ao. Ilay mofo izay ambarany dia tsy inona fa ilay tena izay navonona teo ambony hazo fijaliana, dia iny ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Dia mihinana an'iny tsika mba hananantsika fiainana. Ny rano dia tsy inona fa ilay rano izay nalatsaka ho fanadiovana antsika, dia tsy maintsy mandray an'iny koa sika. Heviny ara-panahy izy fa tsy heviny am-maha-olombelona. Dia izay ny tsy takatry ny olona dia nahatonga ny olona niala tamin'Andriamanitra. Tandremo ry havana, sao dia misy zavatra tsy takatra ao dia hiala amin'Andriamanitra ianao manao hoe Andriamanitra zany tsisy akory fa maninona raha nisy zany dia naninona ny ohatran'izao ny ohatran'izao, fa ahoana ny ohatran'izao ny ohatran'izao. Mbola mety tsy takatra ao ilay izy, fa tsy midika mihitsy n'izany hoe tsy misy Andriamanitra. Aza miala amin'Andriamanitra zany fa meteza mandrakariva andray ny teny rehetra izay lazainy amin'ny fahatsorana fotsiny. Dia ekeo ihany aloha ankehitriny na dia mbola tsy takatra ao aza, fa any aoriana any ho azavainy aminao foana ihany ny zavatra rehetrarehetra. Dia mirary soantsika rehetra ry havana, ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.